miarabantsika rehetra ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy. Tsara io Andriamanitra izay ivavahantsika io. Izy no namorona antsika, izy no nahatonga antsika tsiraray avy ho amin'izao antom-pisintsika izao. Koa andeha ho tsaroantsika ny fahatsaran'Andriamanitra satria tsara loatra ny Andriamanitra izay ivavahantsika. Matetika isika zanak'Andriamanitra dia mieritreritra foana fa olana foana ny ainana, kanefa andalovana fotsiny izany mba ho hanefenantsika. Dia izao no tadidio fa zanak'Andriamanitra isika. Ka rehefa ianao mitolona matoky lalandava, ny zanak'Andriamanitra tsy hisy diso vava. Ny fiainana tsy mora, fahoriana mety ho lava, fa ny zanak'Andriamanitra tsy hisy diso vava. Na dia mafy aza ty fanarahana azy ty, hanefenanao ho toa an'i Kristy, na rotika sy rovitra ny fonao angamba. Dia ny zanak'Andriamanitra tsy hisy diso vava. Atsoy ny fanahy masina hanjaka ao am-po, hanitsy, hanamboatra, hanaisotra ny loha. Na tsy hisy fahalemana ady tsy ho rava, ny zanak'Andriamanitra tsy ho diso vava. Rehefa io ny tompo aza kivo zany, fa tsy laozam-pahoriana raha mbola eto an-tany. Izy ny ombanao na dia efa matory aza. Dia izao ny tadidio fa ny zanak'Andriamanitra tsy hisy diso vava. Na lalana avo mandangorora ny fiainana kely izay lalovanao, na be mpanenjika mpanakora ka tsy ahitana an'izay atao, mpanjino ny lanitra atraka ny loha, fa rehefa Andriamanitra no miteny, na Satana aza mankato. Ny olana miatra manao toivakana, tsy misy fotoana mba hakanaina, torovana mihitsy raha ny herim-batana, tsy asiana teny raha ny herin-tsaina. Ka atsoy ilay mpamonjy, atsoy amin'ny fo. Fa rehefa Andriamanitra no miteny, na Satana aza mankato. Ny fitsapana mandoro mamay, fikasana rehetra tsy misy tanteraka. Marary mamenatra koa io ny vai ka makelaina no sady mandreraka. Fa sao hoe kely sisa dia isinda avokoa, satria rehefa Andriamanitra no miteny, na Satana aza mankato. Amintsika kristianina dia matetika lasa ohatran'ny hoe anarana fotsiny izany ilay hoe kristianina, fa tsy hita eo amin'ny fiainantsika ilay izy, tsy hita eo amin'ny fombantsika ilay izy. Fa androany dia mampirisika anao hoe ndao i Jesosy ndao resahana, ny asa soa ndao isahana, ny voageja ndao afahana, ny baiboly ndao arahana, ny finoana potomboy, ny akamona ndao vonoy, ny toetra ratsy ndao ialana, dia ndao hamonjy ny kanana. Ny lolo-po ndao hovana, ndao hiafy fitsapana, dia ndao hivavaka, hiambena, dia ndao Jesosy no jerena. Ndao hovana ny fijery, dia hovao koa ny fihira, ireo zavatra tsy ao kivery ka ny fiteny mamisira. Ndao hovana ny famindra, ka mba ile tsara indrindra izay mendrika afindra, noho izay no atao tsara rindra. Ka ndao hovana ny firesaka, ny fijoro, ny fipetraka, na ny fitafy na ny toetra, ndao hovana izy rehetra. Eo amin'ny fiainantsika matetika dia voahenjika sy mahazo teny mararitsika amin'ny maha-kristianina antsika. Fa androany dia tia hampahery anao amin'ny alalan'ity tononkalo anankiray ity, hoe aza miala. Na misy manenjika sy manakora, fitsapana mandalo madrodroka rora, tsy hiala amin'ny tompo hanamafina mora. Na misy manala tsy ho fanakaviana, na misy maneso olo tsy tiana,
tsy ala amin'ny tompo anaoviana noviana na be manabato hoe marary saina lazaina fa olona tsy antenaina tsy ala amin'ny tompo aho raha velonaina na ila tsy ho zaka ny kapoka siady ny fanozongozonana ny hitamenjady tsy ala amin'ny tompo aho fa dia azafady na mbola sy tonga Jesosy zay andrasana ny namana rehetra indro falasana tsy ala amin'ny tompo aho na ho fatany pasana. Isaorantsika Andriamanitra ary isaorana ny fomba manokana koa ianao nanaraka neny fandaharana mahafinaritra iny ampahery sy ahatonga anao atsapa ny hatsaran'ilay Andriamanitra tiantsika ny ireny programa rehetra ireny. Andehantsika hiaraka hivavaka. Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra tsara ianao, tsy misy toanao satria ianao ilay Andriamanitra namorona anay tamin'ny alalan'ny tsy nisy ary nahatonga anay ho tonga zava-misy eto ambonin'ity tany ity. Misaotra Andriamanitra satria tsapanay fa eo anilanay mandrakariva ianao, manampy anay, mitantana anay ary mikarakara anay tsiraray avy. Koa ao anatin'izao fotoana manokana izao dia meteza ianao hikasika amin'ny fony tsiraray avy ka ahita fity aminao avokoa izahay mianakavy. Koa ny fotoana sarobidy izay olona lovana indray amin'ity sabata ity dia misy mananteny izahay fa hikasika amin'ny fonay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.